manatra ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao indray mizaka trano ny seni miampiroborobo ny fahalalantsika olo-pirenena rehetra momba raharam-pifidianana eto Madagasikara. Anio dia ireo fepetra takina mampifidy sy ny filatsako vidiana indray no zaray ny seni ho anao. Alin'isatarantsika ny fandarana nefa indeo jerentsika ireo hevitrin'ireo olo-pirenena izay sendranay teny anivon'ny fiarahamonina teny makasika indrindra izay lo hevitra izay arao avy hatrany ary ny fandarana. Ireo fepetra takina lalàna ahafahana misoratra policy fifidianana dia voalohany indrindra olo-pirenena mbola manana zo madio izany hoe mbola tsy voasazy zany na voaheloka tamin'ny raharaham-pitsarana. Dia olona ihany koa mahafantatra ny zo sy ny andraikiny eo amin'ny faritra onininy sy eo amin'ny andraikitra izay sahaniny. Misy andiny anankiroa samihafa zany ny lalana diavina aloha. Voalohany zany makao amin'ilay chef quartier. Dia ao amin'ny chef quartier zany mitondra le toto-taratasy mikasika ny kara-panondro sy ny certificat sy résidence. Dia avy amin'izao zany makao amin'ilay chef fokontany. Dia manomboka ny anarana amin'ilay listy fifidianana. Tsy dia tadito fa recensement natao dia hoe jerena hoe tena olona atao fokontany dia misy soratra dia anaty listy fifidianana dia tena any anaranay loatra amin'izany. Misy tokoa ireo fepetra takin'ny fanjakana tan-dalàna amin'ny olo-pirenena amin'ny fahafahana ho isan'ny mpifidy ary indrindra fa ho any izay rehetra mikasa ny hilatsaka ho fidiana. Ny fisoratana anarana ao anaty listy fifidianana eny anivon'ny fokontany mandritra ny fotoana voatokana ho amin'izany no fototra hiaingana voalohany sy teboka iraisan'ireo loha hevitra roa ireo. Amin'ny ankapobeny moa zany dia ny voalazan'ny lalam-pifidianana no mamaritra ny fepetra ahafahana ho mpifidy. Voalohany aloha eo amin'ny lafiny ara-taona 20 taona no mihoatra tsy hanavahana ny mahalany na mahavavy. Faharoa manaraka izany manana kara-panondrom-pirenena. Fahatelo dia voasoratra ao anatin'ny registre na ny boky fanisambahoaka ny fokontany zany hoe mipetraka ao anatin'ny fokontany zany. Dia mizaka tanteraka ny zo maha-olo-pirenena sy ny zo politika. Izay amin'ny ankapobeny zany no fepetra tsy maintsy takina mba ahafahana mifidy misoratra ao anatin'ny listy ny fifidianana satria ny fisoratana ao anatin'ny listy ny mpifidy no mametraka ny mahampifidy ny olo-pirenena tsirairay rehefa tsy tafiditra ao anatin'ny listy ny mpifidy dia tsy afaka mifidy. Raha mikasika indray no hoe inona ny fepetra ahafahana milatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana dia voalohany indrindra aloha zany tsy maintsy mahafeno ny fepetra rehetrarehetra takina mba ho mpifidy. Misy fepetra manokana nefa ankoatran'ireo izay faritany didy mandalàna manokana mikasika ny fifidianana tsirairay avy. Amin'ny ankapobeny izy io dia ny taona mikasika taona no tena voakasika. Anisan'izany ohatra ny lalam-panorenantsika dia milaza fa ny olona tokony ho afaka milatsaka ho fidiana filoham-pirenena akoatra ireo fepetra ireo dia tokony olona feno 5 taona amin'ny daty fifaranan'ny fametrahana filatsako fidiana. Ary akoatran'io dia tokony olona nipetraka teto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy zany tao anatin'ny 9 bolana farafahakeliny talohan'ny fandraisana ny toto-taratasy filatsahana ho fidiana. Toy izao manaraka izao indray ny fanazavany vahintsika ireo antony lehibe tsara ho fantatra momba ny tsy fahafahana misitraka ny zo sy ny adidy amin'ny mahampifidy sy ny ilatsako fidiana. Afaka mifidy ny olona moa zany rehefa tsy voasoratra ao anatin'ny listy ny mpifidy. Ny olona voaheloka no ny heloka tsotra na heloka bevava dia tsy azo soratana ao anatin'ny listy ny mpifidy. Ireo olona ihany koa izay asain'ny fitsarana fatan'ny olo-kafa dia tsy azo soratana ihany koa ao anatin'ny listy ny mpifidy. Manaraka izany ireo olona ataontsika hoe sembana na manana tsy fahatomombanana ara-tsaina. Ary farany dia misy koa ny olona izany izay namoahan'ny fitsarana didy fa tsy tokony hilatsaka ho fidiana rehefa tsy afaka milatsaka ho fidiana izy moa dia mazava ho azy tsy afaka mifidy ihany koa zany. Ny andininy fafito amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feno fifidianana dia milaza mazava fa ireo mpiasa-panjakana rehetra ao amin'ny fahefa-pitondrana sivily na miaramila milatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana dia ahato amin'ny asany manomboka ny vaninandro amoahana ny lisitra ofisialin'ireo mpilatsaka ho fidiana. Raha toa ka voafidy izy dia atoetra ho afindra asa avy hatrany.
3 andro farafatarany aorian'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy mivoaka mpividianana. Raha toa ka tsy voafidy kosa izy na tapitra ny feptom-piasany dia averina avy hatrany ao amin'ny departemanta ny aviny. Zay ihany koa masaka azo natolotra ho anao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao nanaraka izay hatramin'ny farany ary manome fotoana anao hatrany seny amin'ny alalan'ity fandaharana olom-pirenena aho ity izay mandesaky ny talata sy ny alakamisy eto amin'ny televiziona malagasy. Veloma tonko.